manona ny salama sy ny shalom amintsika rehetra tany tompo daholo tsika rehetra. Saint-Valentin, Saint-Valentin, fetiny mpifankatia. Raha tsy diso efa nisy vidéo nitondrantsika fanazavana tsotsotra teto ny tamin'ny hoe inona moa ny origine n'ity resaka Saint-Valentin. Sûr et certain fa efa voalazantsika izay. Misy zavatra mba anontaniko anareo ty, misy zavatra mba anontaniko anareo ity de mba valio ampahantsorana satria za tsotra be sincère mizara aminareo eto isan'andro isan'ora ny amin'izay mahasoa sy eritreretiko fa afahantsika mifampitantana ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Aveko tsara hoe mba misy zavatra mba anontaniko anareo ity de mba angatahako valiny tsotra tsy miolakolaka avy any aminareo. Ono reto zao le fanontaniana hoe ity fetin'ny mpifankatia ity resaka Saint-Valentin, Saint-Valentin ity ve biblika ry zareo? Za mantsy tsy mahay baiboly tsy de mahafantatra sy tsy mahay mandalina sy zava-pantatro amin'ny soratra masina ka izay mba mahatonga mba manontany anareo hoe biblika very zareo ty Saint-Valentin ity, mba toroy anamy eo anany toko sy andininy ambara ho amiko ny fahamarinana mikasika an'ity resaka Saint-Valentin, Saint-Valentin ity. Ilay hoe Saint-Valentin dia misy an'ilay mo hoe saint, fatatsika ny hevitra zay hoe saint zay madio masina tsy misy pentina hatreo ihany fantatro ka izay mahatonga anontany antsika hoe biblika very zareo ara-baiboly ve mitondra ho any amin'ny fiainana mandrakizay ve ity resaka Saint-Valentin ity, primordial ve amin'ny fahafahana manovo ny fruit de l'esprit vokatry ny fanahy, afaka azahoana fanomezam-pahasoavana ve ity Saint-Valentin ity? Rehefa mankalaza ny Saint-Valentin nisy taona ihany efa nankalaza taloha fa rehefa nandray an Jesosy Kristy de ohatrany tsy manao anjany intsony, tsy hitako intsony zay tsirony, tsy ohatrany tsy mipaseo amin'ny mode de vie ako intsony zany le izy. Tsy fantatro na izay le hoe efa lasa ny zavatra taloha indro avoziko ny zavatra rehetra, na ihany koa le hoe efa tonga olom-baovao tsy haiko za tsy mahay baboly, izay mahatonga manontany anareo hoe biblika ve le Saint-Valentin. Satria mantsy raha ohatra hoe raha ozinareo hoe amin'ny alalan'ny fankalazana ny Saint-Valentin atao daholo izay azo atao anatin'ny Saint-Valentin tsy haiko inona avy ny atao rehefa Saint-Valentin atoronareo ny amin'izay de rehefa vita le fankalazana ny Saint-Valentin de mirotsaka zany ny fanahy masina, tsy fantatro tsy haiko na tonga de lasa mandray fanomezam-pahasoavana le olona rehefa vita ny Saint-Valentin, rehefa avy mankalaza izy le couple zany, tsy fantatro hoe inona avy ny ankalazana amin'izany resaka Saint-Valentin izany, na ihany koa hoe rehefa mankalaza Saint-Valentin dia tonga de mandray osotra ny olona anankiray de lasa feno ny fanahy masina dia miteny amin'ny teny tsy fantatra sy ny sisa tsy haiko. Izay no mahatonga anahy manontany anareo satria za tsy mahay baiboly nefa za mba te ho any amin'ny fiainana mandrakizay, te handova ny lanitra, te ho zanak'Andriamanitra. Ny zavatra tokana mba fantatro fotsiny zao laniko tsy anjery izay verset biblika izay satria rehefa mifamaly amin'ny sabatista reo le endoctriné amin'ny resaka henan-kisoa sy samedi sy sabata, raha tsy diso izay de ny Galatiana 4:10 izay averimberiny mpiady-hevitra foana izy hoe andro sy volana ary taona no tandremanareo fatratra
matahotra ny aminareo hoy Paoly fa sao ny sasatra taminareo. Andro sy volana ary taona ny tandrimanareo fatratra. Ka tsy haiko hoe tafiditra ao anatin'izay ve le Saint Valentin? Mba valio mba valio ry zareo fa za tena te andovan'ny fiainana mandrakizay te ho zanak'Andriamanitra. Ka raha ozy nareo hoe ny fankalazana andro sy volana ary taona ny fitandremana azy ireny fatratra, isan'izany ny loha hevitra izay angatahako valiny aminareo Saint Valentin, ny fankalazana azy ireny no lalana sy fahamarinana ary fiainana azahoana ny fanomezam-pahasoavana sy andraisana ny fanahy masina itenenana amin'ny fiteny tsy fantatra, na ihany koa hoe amin'ny alalan'ny fankalazana ireny no andraisantsika talenta ahafahantsika miasa ao anatin'ny ministera anankidimy, izany hoe lalana ahafahana manao pratika ny soratra masina sy ho fiainana ny fiainan-danitra. Azavao amiko izay fa tiako ho fantatra satria ny baiboly mampianatra hoe sambatra izay nona sy mangetaheta ny fahamarinana, dia zazany androany mba tena nona sy mangetaheta fahamarinana ny amin'izay resaka Saint Valentin izay, tena nona sy mangetaheta fahamarinana mikasika ny amin'izay Saint Valentin izay. Misaotra anareo mamaly sahady zay, tany tompo daholo.